Setry ny fampianarana kosa indray tsy hoe laintsony dia ivoaka ny vokam-panadinana baccalauréat izay natrehan'ireo mpiadina farany teo. Tafiditra indrindra ao anatin'ilay antsointsika hoe délibération sy ny fanangonana ny noty anaty solosaina ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny fanatanterahana ny famoahana ny vokam-panadinana amin'izao fotoana izao. Raha ny tsikaritra nefa dia nisy ny indrikely ao anatin'ny famoahana izany vokam-panadinana izany. Solosaina miisa roa ampiasaina ao anatin'ny efitrano fanaovana ny fikirakirana ara-solosaina mikasika fanadina baccalauréat no nisy nangalatra tao amin'ny efitrano anaovana ny fikirakirana solosaina teny amin'ny université n'Antananarivo omaly maraina. Nampiasaina tamin'ny fanamariana ny laran'ny mpiadina tamin'ny fanadina baccalauréat izay nanisy takosina sy sarotra vakiana tao amin'ny kompem-panadinana moa ireo solosaina ireo araka ny fanazavany. Araka izany ary dia tsy misy ifandraisany amin'ny fanaovana ny antotanisa sy fikajiana ny notim-piadina ireto solosaina very ireto raha ny fanamafisany tompon'andraikitra hatrany. Ny tompon'andraikitra izay nanambara fa tsy tokony anana ihany ray aman-dreny sy mpiadina manoloana izany trano izany. Efa misokatra raha teo moa ny fanadihadiana mikasika ity raharaha amin'izao. Mizotra araka ny tokony izy ny asa rehetra tafiditra ao anaty fikajiana ny notim-piadina sy ny fampidirana izany anaty solosaina. Raha ampitso moa no fantatra fa iroso amin'ny délibération ny mpitsara ary andrasana amin'ny sabotsy maraina kosa ny valim-pifidianana ofisialy.